Fifaliana indray ry mpiara-mianatra namana isany no ifankahitana aminao amin'izao sabata izao. Iaraka handinika, iaraka hianatra moa zany maromarina kokoa, amerina ny lesona sekoly sabata, lesona fahatelo ambin'ny folo isika izay mamarana ny bokon'ny Eksodosy. Nandritra ny telo volana isika dia nianaka tao anatin'izany bokon'ny Eksodosy zany ary androany no mifarana izay telo volana izay ka ny lohateny izay rahantsika androany dia ny amin'ny hoe ny taberna kely. Miarahaba antsika rehetrarehetra amin'izay toerana misy antsika ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Miaraba ihany koa amin'ireto namako izay iaraka hanatanteraka ampiaina izao lesona sekoly sabata izao. Mialohan'ny dinidinika atao nefa dia handeha iaraka hivavaka isika angatantsika namako ato akaikiko ato hanatanteraka izay hivavaka izay. Andriamanitra ranay tsara indrindra ny an-danitro, mankasitraka ny amin'ny fitantananao ny fiainanay. Mbola afaka hiaino ny feonao indray izay amin'ity maraina ity. Mangataka ny fanahinao masina izay Andriamanitra, ho aty anatinay, azahoanay mandray ny teny avy aminao, ary sokafo ny fo sy fanahinay, ny sainay, hahatakatra ny tian'ny tenao ambara. Dia mindra fosy amelan'eloka tsirairay avy ihany koa ianao, ary ny fanatrianao anio amin'izao fotoana manokana izao. Fatonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Ny andininy natao tadidiana dia voasoratra amin'ny bokin'ny Eksodosy fa 7 ka ny andininy fa 7:30 sy ny andininy fa 8:30 izay manao hoe ary ny rahona nanarona an-tranon'ilay fionana ary ny voninahitran'Andriamanitra nameno ny taberna kely. Fa ny rahon'i Jehovah dia teo ambonin'ny taberna kely noho ny andro ary nisy afo teo aminy noho ny alina teo mason'ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra. Ry mpiara-mianatra namana isany, lalana lavitra no nalehan'ny vahoakan'Andriamanitra. Niala avy tao amin'ny fanandevozana tao Egypte, mandra-pahatonga eto amin'ity toerana ity. Mandra-pahatonga amin'izao ora izao. Nahitana toe-javatra betsaka, niaina tao anatin'ny zavatra maro, nahitana izany hoe fandrosoana, nahitana ny fiemorana, nahitana fiovaovan'ny-javatra, kanefa ny nafinaritra. Dia nahitana kosa ny hoe teo mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary izay dia lavitra be izay dia miafara amin'ny taberna kely. Ny bokin'ny Eksodosy zany dia miafara amin'ny zavatra mahafinaritra, ny hoe ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny vahoakany. Fantatsika tsara fa raha ny afona an'Andriamanitra i Adamasiva no ny fahotana tany amin'ny Sahedena, dia Andriamanitra no niditra amintsihitra nandray an-tanana hoe aiza moa ianao. Nanao ny dingana voalohany Andriamanitra. Ary tahaka an'izany koa raha latsaka tao anatin'ny fanandevozana tany Egypte tany zanak'Israely, Andriamanitra ihany koa no mbola nanao ny dingana navoaka an'Andriamanitra tao izy ireo. Ary tiako ihany koa ny ampahirantsika mpiara-mianatra rehetrarehetra fa mitoe-javatra lalovanao hiditra ao antsihitra amin'ny fiainanao mandrakariva Andriamanitra. Ny dindingy fanaovantsika teo androany dia ho zaraintsika 3 lehibe. Ny voalohany satria famaranana izy ny resaka taberna kely, dia ho resahantsika eto hoe ahoana ny fanomanana nomen'Andriamanitra reto, vahoakan'Andriamanitra reto amin'ny ananganana izany taberna kely izany. Dia ny faharoa dia ho resahantsika mivantana ny amin'io taberna kely io. Ary ny fahatelo farany dia ilay mahafinaritra indrindra, ilay taberna kely vaovao. Andeha ry ho jerevantsika ilay fizarana voalohany, ny fanomanana io taberna kely io. Ahoana ny fanomanana, ahoana ny tari-dalana men'Andriamanitra ny amin'izay fanomanana ny taberna kely izay. Dia hitantsika eo amin'ny Eksodosy 5:30 ny tari-dalana voalohany, ary somary nanaitra kely ary izy telo mianadahy ilay andininy voalohany sy faharoa hoe ary Mosesy dia namory ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka hanao taminy hoe izao ny teny nandidiny Jehovah taminao atao, inemana no anaovanao raharaha fa ny andro fafito ho masina aminareo, dia tena andro fitsarana ho an'i Jehovah, izy rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty. Fa inona moa no idiran'ny fananganan'ny taberna kely ny amin'izany sabata izany? Voalaza eto izany fa anisan'ny nanomanana ny zanak'Israely ny fampatsiahivana azy ny amin'ny sabata. Efa nianarantsika hatrany aloha fa rehefa manomana antsika Andriamanitra dia ara-panahy foana ny fanomanana ataony. Ka eto izany ny fanomanana ara-panahy eto, anisan'ny ara-panahy voalohany eto dia ny amin'ny fampatsiahivana ny amin'ny sabata. Inona moa ny idiran'ity
fanorenana ny tabernakely ty amin'ny sabata Mhm. dia tsy inona fa fanatrehan'Andriamanitra. Ny tabernakely manko raha ny ao amin'ny Eksodosy dia io ilay teneniny hoe onona eo aminy izany hoe trano itoeran'Andriamanitra eo anivon'ny zanak'Israely io. Ary ny amin'ny sabata indray, ny sabata indray dia mampatsiahy ny famoronana. Andriamanitra manko ny mpamorona, ka rehefa tonga ny andro sabata dia asaina ny zanak'Andriamanitra rehetra ahatsiaro ny famoronana nataon'Andriamanitra, ny zavatra rehetra nataony, ary izay ny idiran'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'io sabata io, ilay fahatsiarovana fa Andriamanitra no namorona antsika, izy ny tompontsika, eo izy ny mpanavotra antsika. Zany io ny afatra finosin'ny sabata sy ny fitoerana masina zany misy ifandraisana dia ny amin'ny hoe ny fanatrehan'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana isany ao amin'ny bokin'ny Levitikos 7:20 manasa antsika rehetra mba hanokatra Levitikos 7:20 ka ny 7:30 dia manamafy an'izany teny lehibe zany manao hoe Levitikos 7:20 7:30 tandremo ny sabatako ary ajaho ny fitoerako masina izaho. Zany hoe tsy misaraka mihitsy zany ny sabata sy ny tabernakely na ny fiangonana sy ny sabata. Tsy mety zany manao hoe andana mandeha maka ny am-piangonana ianareo dia eto am-bavaka amin'ity sabata fa aleo za atao trano ny vavaka. Tsy mety zany izay. Fa ny olona anankiray izay mahatsiaro sabata dia mahatsiaro ny fiangonana. Fa ny zavatra anankiray kosa nefa eto irosy moa zany ilay resadresakitsika. Izay zany ny fanomanana voalohany. Ny ara-panahy zany hoe ny sabata. Vita izay zavatra izay dia nitodika nakany amin'ny zanak'Israely Mosesy. Dia nisy baiky nomeny Mosesy. Hoy izy Mosesy, mitondra azy rehetra posihany ny fonareo ianareo. Inona ny tiany Mosesy lazainy mikasika ny amin'izay? Fa inona ny tiany Mosesy lazainy? Faly miarabanareo telo mianadahy, faly miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra ny leson'ny sekoly sabata. Mahafinaritra dia mahafinaritra ny lesony eto satria nanome izy antsoan'ny vahoaka Mosesy. Nila fitaovana zany fitaovana maro isan-karazany sarobidy anaovana ilay izy tabernakely. Eo zany no angatana fahalalantanana amin'reto izy amin'reto vahoakan'Andriamanitra reto. Le izy zany tsy teny hoe fahalalantanana fa ny zavatra tena ilaina zany dia hoe nanahoana vokatry ny fitahiana izay narotsak'Andriamanitra tamin'ny zareo ny azadino fa ny harem-behivavany entiny zareo dia fanomezana avy any Egyptianina. Fitahiana zay. Fitahiana nomen'Andriamanitra mihitsy zany. Ary io zany le fotoana izay ahafahan'izy ireo manohitra ny fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra. Dia izay koa ny tokony ho tadiditsika zany zay hoe mbola hita ve zany amin'izao fotoana izao fa matetika manko isaky manao fanatim-pisa ho an'Andriamanitra dia matetika zay ambinambiny no entina. Fa ny eto zany ny lesona eto dia zao hoe ay zany ty fanatitsy ity zany dia karazana mari-pangasitrahana ny amin'ny fitahiana rehetra nomen'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra le izy. Akora sarobidy. Miaraka amin'ireo akora sarobidy zay tena mipetrapetraka mihitsy le izy. Dia samy mitondra arak'izay ny izy ezaka ny olona. Nafinaritra teto dia zao hoe tokony mba hitanao mihitsy hoe tohanana fotsiny ny olona. Ohatrany tsy fantako mba hoviany zany rehefa hitondra fanatitra ny olona dia tohanana ao am-piangonana. Okazay anao fiangonana tsika dia tohanana ny vola satria lasa be loatra. Dia eto zany tena mahafinaritra mihitsy dia ohatra misy fantany manitikitika hoe fa inona ny tsy ambaratelon'reto olona reto zanak'Andriamanitra reto na tonga azy hanana an'izany saika metraka izay fantany mihitsy hoe inona ny tsy ambaratelo fa inona ny hery manosika an'reto olona reto anaty zato zavatra zany satria ahoana moa no atsapako hoe tena fitahian'Andriamanitra mihitsy zao nomena azy ao ka iny mba hanohitra. Zavatra anankiray tsy ambaratelo lehibe finosina zany hoe nanolotra amin'ny fahalalan-tanana, nanolotra tamin'ny mpifaliana ary tena hoe tohanana fotsiny zany dia ny fitarihan'ny fanahy masina. Raha tsy teo zany ny fanahy masina izay nanamboatra sy ny toe-tsain'reto olona tsirairay avy reto dia
tsy tao izay zavatra ary faharoa dia izao na dia teo koa raha ilay fanomezana be dia be atao inona moa izay e fa izao ny fitarihan'ny fanahy masina no nanome fahendrena dia nanome fahaizana nentina nanangana ilay taperina kely satria jerentsika manaraka hoe misy tsipirihan-javatra be dia be izay nitakian'Andriamanitra anaovana ilay taperina kely dia io fanahy io izany no teny tamin'i Mosesy ary nalefany tao amin'ny misy ohatra misy Bezalila, Oliaba ary ny hafa dia samy nomena fahaizana, fahendrena, fahalalana amin'ny lafiny zavakanto izy ireo sy ny asa rehetra izay entina hananganana io taperina kely io izany. Fantany mipetraka ve zany hoe tena ilaina ve zany amin'izao vaninandro izao ny fanahy masina? Ilaina ve ny fanahy masina? Ny mpaminany Joela dia nilaza fa amin'ny andro faro izy dia handatsaka ny fanahy amin'ny nofo rehetra. Tena mila fanahy masina isika izany raha izay ny fandeha. Tena ilaitsika ny fitarihan-dala ny fanahy masina. Anomentsika ny fahendrena fa tsika matanteraka an'izay. Indraindray dia mety ohatra hoe izaho izao manana talenta anankiray fa rehefa tsy ilay fanahy masina no nitarika izany ho amin'ilay asa fanaovana ny taperina kely tamin'izao fotoana izany dia tsy nilain'Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao koa izany misy fotoana nanganantsika ny tempolon'ny fiangonana moa izao ny taperina kely amin'izao fotoana izao eto amin'ny satria ary asaovy manao fitoerana masina ao izy dia onona eo aminy ao. Andriamanitra izany eonantsika isaky ny sabata ny fiangonana dia io talentan'ny olona tsirairay avy io koa izany afaka raha tsy ny fanahy masina ny manamboatra azy dia tsy ho tanteraka amin'ny zavatra ilan'Andriamanitra azy. Mahafinaritra fa ilaitsika izany ny taridalan'ny fanahy masina eo amin'ny fiarahana miasa amin'Andriamanitra. Ndeha ary fa vonona daholo ilay fitaovana rehetra. Vonona ilay hiditra amin'ny fizarana faharoantsika izao dia amin'ny hoe ny taperina kely, ny fomba nananganana azy, nanorenana azy ary mifara amin'ny fanokanana azy. Fantatsika tsara fa ao amin'ny Exodus 4:30 ka 7:30 dia tena men'Andriamanitra taridalana mihitsy Mosesy tampitandremana. Mila kalina. Ilay Andriamanitsika izany Andriamanitra tena manao zavatra tsara, zavakanto, tena mety tsara. Inona re? Fa nahoana no natao mitsipirihany ary tena ianao moa tarihan'ny fanahy masina ilay izy teo. Fa inona ny antony tena mahatonga an'io tena apetrapetraka tsara ireo zavatra ao amin'ny Exodus 4:30 dia misy ireo fanaka isan-karazany, ireo fitaovana ampiasaina fa nahoana Andriamanitra no tena sarotiny tahaka an'izany. Satria ilay taperina kely izay nahorina dia ny tanjony izany dia naneho mihitsy ny drafim-panavotana manontolo izany hoe ny fahatongavan'i Jesosy mihitsy izany. Drafim-panavotana izay noentin'i Jesosy ohatra fotsiny izany izao ilay tsipirihany asivo izy fitoerana masina dia masina indrindra. Izany hoe fa mizara roa izany izay. Ao anatin'ireo koa dia mbola misy ireny fitaovana ny madinidinika mahakasika ohatra izao misy hoe latabatra asiana mofo anseho. Iza moa mofo anseho fa tsy efa tandindon'i Jesosy. Misy koa ohatra hoe ny tavy fisasana dia maneho fa Jesosy no anasa. Ohatrohatr'izay izany ny fomba izay hoe nanaovana tsipirihana mihitsy izany hoe tena ilay drafim-panavotana izany tsy azo atao tsinontsinona fa tsipirihany madinidinika izay hitarika ny olona anankiray ho amin'ny famonjena, ho amin'ny famelan-keloka, ho amin'ny fanadiovana ny fahotana rehetra mihitsy. Raha ny fahitana azy tena maneho an'i Jesosy. Ireo rafitry ny fanompoana rehetrarehetra atao izany dia tena maneho an'i Jesosy avokoa ireo zavatra rehetrarehetra. Izay no mahatonga atao ampitandremana tsara, atao kaliana tsara ilay izy. Misy anapiko kely anazy amin'izay tsipirihana izay. Midika koa izany ilay tsipirihan-javatra reto fa manan-danja amin'Andriamanitra avokoa izany ny pitsipitsiny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary Andriamanitra koa rehefa mijery ny olombelona dia tsy mba jereny faobentsika hoe nareo ray fiangonana, nareo ray firenena fa isam-batan'olona. Mila tena mijery tsipirihana mihitsy izany Andriamanitra ary ny lafim-piainantsika rehetra. Dia tandindon'ilay famonjena araka ny tenenintsika rehetra teo moa ilay izy hoe ny famonjena izany dia isam-batan'olona nanaovan'Andriamanitra azy fa tsy faobe. Ary ilay ity toerana ity koa izany dia fanehoan'Andriamanitra fitaovandreo izany dia
fanehoan'Andriamanitra koa ny fankalan'ny fahotana. Eny koa ny fomba entin'Andriamanitra amonjena ny mpanota izay mibebaka. Ao ihany koa nefa no ahitana ny hoe ny fomba fampitarana ny anjarany ratsy fanahy. Ary eo ihany koa ny fomba amezan'Andriamanitra tokony zanany ny amin'ny ho avy mamirapiratra. Hitantsika tao fa misy karazany roa ny fanompoam-pivavahana izay ny tanterahana tao. Ny atao isan'andro sy ny atao isan-taona. Fa inona zavatra mitranga amin'izany zavatra izany? Ya, ny ao amin'ilay misy efa toromarika Tsipriany mihitsy moa zany atao amin'ny Baiboly momba n'ity fanolorana fanatitra ity. Ka eto amin'ilay hoe isan'andro misy ifandraisany amin'ilay hoe an-Tsipriany. Isan'andro zany ny olona dia manao fanatitra. Maraitsy hariva. Misy ondry natao atolotra ho fanatitra ao maraina. Mbola maneho an Jesosy koa Mbola zany. maneho an Jesosy ihany koa ilay ondry na maraina na hariva. Ary mampiseho ilay fahavononan'i Jesosy amelanelontsika isan'andro mihitsiny ny fanompoana isan'andro io satria isan'andro zany ilay mpisorona izay tandidon'i Jesosy ihany koa ny mpisorona dia vonona ny anao an'ilay fanompoana ny amin'ny famelananelontsika ny amin'ny fahasoavana atolotra amin'ny mpanota satria fanavotana noho ny fahotana avokoa manko no atao amin'izay fanatitra isan'andro izay. Zay zany isan'andro atao foana izay zavatra hoe mbo famelan-keloka isan'andro. Ary inona kosa ary ilay hoe isa-taona araka ny fanambarana teo. Mahafinaritra ilay izy le faharoa dia anty izy fanompoam-pivavahana isan-taona. Io zany le natao amin'ny andro fanavotana. Zay zany le isan-taona io. Ka maneho zany io ny fomba amogoran'Andriamanitra n'inona fahotana rehetra amahana zany ny olona ny fahotana ary naneho ihany koa fa azo antoka ny ho avy tsy misy fahotana intsony. Ary zay mahatonga ny Jaona le milaza ao amin'ny Jaona toko voalohany 5:20 indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo izao. Io zany ilay karazany fanadiovana ity izy faobe fanavotana ho amin'ny olona rehetra. Ny zay toy zavatra zay zany zao dia tandindony sahady ilay fanavotana ataon'Andriamanitra, ny fitsarana ataon'Andriamanitra taranak'olombelona, fanadiovana antsika tsirairay avy. Satria voalaza tamin'Indriamanitra isa-taona io dia hoe izay tsy mety mihory amin'izany dia atao maty fongorona tsy ho isan'ny firenena. Vita zay zavatra rehetrarehetra izay dia miroso kelikely ihany zany zao ilay fandaminana ny bokin'ny Eksodosy ary tonga isika zany zao amin'ilay hoe vita zany zay zavatra rehetrarehetra izay ho tokanana ary ilay izy. Ahoana ny fomba natanterahana indray anty resaka fandokanana ilay tabernakely ity. Tonga eo amin'ilay fananganana moa zany ny lohatenintsika ao amin'ny Eksodosy toko 7 dia rehefa tena dinihana ilay izy dia fanokanana an'ilay tabernakely. Izy ity moa zany dia mahafinaritra fa araka ny efa hitantsika tany aloha ny tantara ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha dia faminaniana ny amin'ny zavatra miseho amin'ny testamenta vaovao sy ny amin'izao androntsika izao. Ka ity tabernakely ity dia tandindon'ilay fitoerana masina izay ho avy zany aty aoriana izay ho rehefantsika rehefa avy eo. Fa rehefa nitokanana ilay izy dia tsapa fa efa niditra an-tsehatra ny fanamasina, niditra an-tsehatra Andriamanitra dia mipetrapetraka avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Efa onona eo amin'ny olona ny Andriamanitra ary niseho taratra moa zany izay araka ny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Eksodosy toko 7:4-30 dia ny amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra. Io moa zany tena zavatra faratapony eo amin'ny fiainantsika dia io fanatrehan'Andriamanitra io ary naseho an'Andriamanitra izay zany ilay hoe onona eo aminy aho dia naseho an'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'ity hoe Sekina ity hitantsika ao amin'ny 4:30 io. Hitantsika teo zany fa eo aty am-pamaraparanana ilay bokin'ny Eksodosy isika zany zao ilay amin'ny fananganana sy ny fitokanana ilay izy. Ny zavatra voalohany indrindra zany tena ohatra hoe manamarika izy ity ny amin'ny 9:7 hoy izy hoe ary ataovy ao ny fiaran'ny vavolombelona. Io tsy azo adinoina io. Dia ne mampalahelo fa ataon'ny olona any ivelan'ny tabernakely any ivelan'ny fiangonana ny fiaran'ny fanekena izay misy ny didifolo. Aika izany tsy afaka misaraka mihitsy amin'ny fitoerana masina ny fiangonana
ny didy folon'Andriamanitra. Tsy azonao avoaka, tsy azonao atao tsinotsinona, fa mipetraka amin'ny toerana misy azy. Ary fantantsika tsara fa rehefa tafiditra io dia voalaza amin'ny andininy faefatra, ary ampidiro latabatra ka laharo izay ialahatra eo amboniny, ary ampidiro ny fanaovanjiro ka ampireheto ny jiro. Inona moa le jiro ampirehetina amin'izao vanim-potoana izao? Dia ozy ny mpanao salama, faniliny tongotro sy fanazavana ny lalako. Ao am-piangonana zany dia mila mivelatra ny baiboly. Tsy telefona. Mila mivelatra ny baiboly, ampirehetina ny jiro. Zava-dehibe zany le zavatra. Ary hitantsika taony ihany koa fa napekanjona ny akanjony amin'izay ny mpisorona be. Eo zany nahitantsika fa na dia nisy aza ny fahalemeny Arona tany aloha tany nanangana le sary ombilakely volamena, fa ny bebaka i Arona. Ary dia neken'Andriamanitra ny fibebahany, ary dia natsoina izy ho mpisorona be. Na toy inona fahalemenao, na toy inona toetra vitanao tamin'ny lasa rehetra ka hibebahanao ny tren'Andriamanitra, azon'Andriamanitra ataony manadio anao. Tsy mandà Andriamanitra. Zay le makanesa aty amiko, zaho hanome anareo. Hiditra antsika zany zao, eto zany zavatra mahafinaritra, ary mba tia metraka fanontaniana kely aminareo, asa raha mba ao anatin'ny sainareo. Fa maninona reny amin'izao fotoana izao tsy hanaovana tsony reny akanjo mpisorona reny, fa nahoana? Fa inona ny antony? Inona ny mety antony mahatonga an'izany? Satria efa vitan'i Jesosy vita teo amin'i Jesosy zany ny fombafomba rehetrarehetra Hoan'ny hafa ahoana ny hevritsika? Mitovy amin'ny fanontaniana hoe fa nahoana moa tsika ny tsy mamono zanak'ondry intsony ankehitriny? Nahoana moa tsika ny tsy manao an'io manangana an'io tabernakely io dia manao fanatitra isan-taona sy isan'andro? Dia tsotra fotsiny satria ireo fombafomba mpivavahana rehetra, rafim-pivavahana rehetra natao tao amin'ny tabernakely ireo tamin'ny andron'ny Mosesy ireo dia tsy inona fa tandindon'i Jesosy avokoa, ary efa notaterahan'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana avokoa izy rehetra tsipiriana. Zany efa tanteraka teo amin'i Jesosy zany rehetrarehetra, na ny akanjo mpisoroana na ny fanatitra. Inona ary mba tena nahafinaritra tamin'ity lesontsika ty, mamarana ny lesontsika zany zao. Inona le tena mahafinaritra tamin'ity bokin'ny Eksodosy ity? Manomana antsika ho amin'ny inona ny bokin'ny Eksodosy? Zay hidirantsika amin'ny fizarana fahatelo farany. Amarana antsika izao dinidinika izao. Inona le zavatra mampientanentana ny fo? Inona ny tena zavatra mahafaly ho antsika tsiraray avy? Ahoana ozy ny voalaza amin'ny filazantsara ny Jaona toko voalohany ka ny andininy faefatra ambin'ny folo. Ka ndao jerevantsika rahantsika mamaky zay. Filazantsara ny Jaona toko voalohany ka ny andininy faefatra ambin'ny folo. Dia izao no voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny teny dia tonga nofo ka nanahoana? Nonina tamintsika. Iza moa le teny? Dia izao ny voalaza iry amin'ny andiny voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ilay teny dia Andriamanitra io zany kay le tonga nofo ka nonina tamintsika. Io zany manamafy antsika fa Jesosy mihitsy ilay teny tonga nofo ka nonina tamintsika. Zava-miafina tokoa mantsy ny fahatongavana Jesosy nofo, ary tsy hain'ny siansa zavaina io. Fa tiako nilaza aminareo fa mandritra ny mandrakizay dia mbola ianarantsika ny mombany n'Andriamanitra, mombany amin'ny Jesosy rehefa any amin'ny mandrakizay. Ataontsika ho tonga any, ndao hiazakazaka ho any. Ndao tsika hiaraka any. Kanefa eo am-piandrasana zany dia ny mahafinaritra zany fa Jesosy tsy maintsy tonga olombelona vao afaka niara-nonina tamintsika. Niara-nonina tamiko izy, niara-nonina taminao. Inona mba mahafinaritra antsika ny amin'izany teny zany? Ao amin'ny Matthieu toko 7:19 dia misy teny toy izao izay tena mahafinaritra. Na aiza ingonandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Jesosy nilaza an'izay. Amin'ny fotoana izay anaovantsika fivoriana zany, eo koa Jesosy. Mahafinaritra. Ny fanatrehan'Andriamanitra zany mbola io foana hatramin'ny androany. Izay zany le hoe tabernakely ihany koa onona eo aminy. Azonao atao koa zany manangana izany ao an-trano ve? Azo atao ao an-trano zany dia azo atao koa izay. Tapaka isaky ny hariva sy isaky ny maraina. Izay Ny le alohan'ny isan'andro. voan'ny trano rehefa tonga alohan'ny atoriana. Dia ahoana izy Jesosy amin'ny Apokalipsy toko 7:20.
ahoana izy izy indro indro efa Tsangana ao am-baravarana aho, ka ka mandondona mandondona. raha misy ny haino feo ka mamono varavarana varavarana dia hiditra ao aminy aho ka ka hiara hiara ny misakafo sakafo aminy aminy ary ary izy izy amiko. amiko. finaritra zany Jesosy Mahafinaritra. mihitsy zany lasa inona zany zao Jesosy nitotra ny lasa taberina kely satria monina ao amintsika mihitsy monina eo amin'ny Jesosy isika fa na izany na tsy izany aza nefa dia mampahana tena Andriamanitra fa mbola hiverina ilay taberina kely zao sokafantsika ary ny bokin'ny Apokalipsy Apokalipsy 12:20 ka tahako ianareo mba hamaky raha mahita an'izany manasa antsika any an-tokantrano any manasa antsika amin'ny toerana rehetra mba hanokatra zany Apokalipsy 12:20 ka manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 ka tahako izay hamaky izay mahita Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo eo amin'ny vadiny. Ary narehy feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia eo Andriamaniny. 9:4 Ny 9:4 ary ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. ahoana mba fihetsem-ponao amin'izany teny nambaran'ny apôstôly Jaona izany mikasika an'ilay taberina kely vaovao Ho anahy manokana aloha zany hitako izany nandritra ny ity lesona iray manontolo ity fa tena ny sahiran'Andriamanitra namonjy antsika. Hita porofo amin'ireo tsipirian-javatra tsy maintsy notanterahana izany, ary indrindra hita teo amin'ilay raha latsaka. Tsy vitan'ny ranondro mantsy ny latsaka fa ny ran'i Jesosy mihitsy ny latsaka, izay tena midika hoe sarobidy tamin'Andriamanitra tsika ary tena namoizan'ny ainy, izay tena hoe zava-dehibe mihitsy izany. Dia tanteraka hatramin'ny faratapony izy ao amin'ilay Apokalipsy 1:20 teo izany, tonga amin'ny faratapony ny famonjena antsika. Dia amiko izany dia mipetraka indray ilay fanontaniana hoe inona ny havaliko an'i Jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko. Zavatra tsy andriko dia ny hitoetra amin'ilay taberna kely na ilay tempolo vaovao izay tsisy intsony hoe io fa tonga dia ilay tanànan'Andriamanitra izany. Tsy tonga dia hoe tempolin'Andriamanitra izany, tsy misy hoe hitona intsony fa tonga dia ilay tany vaovao izay tanàna masin'Andriamanitra izany no tempoly izay hiainana isan'andro isan'andro, fa tsy hoe amin'ny fotoana sabata ihany na amin'ny fotoana manokana anaovana ny fitaovam-pivavahana ihany, fa ny fiainanao manontolo mihitsy izany dia miainao amin'ilay taberna kelin'Andriamanitra any an-danitra. Misaotra tamin'ny fiarahana ny lesona, mahafinaritra ny lesona efa voalaza teo daholo ny rehetra, fa ny afatra izany dia zao ny avy aza adino ny leson'ny sekoly sabata. Ity izany no antoko ao anao satria Andriamanitra miteny aminao isan'andro manoro ny lalana makany an-danitra. Mety nisy tsy fahafahana ny andra kely teo aloha, fa mbola azonao atao manao fiaingana vaovao satria ny tsara indrindra no manin'Andriamanitra ho soanao. Isaorantsika mpiara-mianatra rehetrarehetra misaotra anareo teny mianadahy ihany koa niaraka teto. Isaorantsika Andriamanitra ny fahatanterahany fotoana rehetra hifarana ny bokin'ny Eksodosy. Tapitra ny lavitra fa hiditra amin'ilay famarana antsika eto androany dia ilay hoe roviana re tsy ho andry intsony. Toy ny efa nofinofy sady ny aina amin'izany toerana tsy misy fahafatesana, tsy misy fahoriana, tsy misy alahelo, tsy misy fanaintainana. Dia mahafinaritra ny namarana ny apôstôly Jaona ny lisy hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ho avy ilay taberna kely vaovao Jerosalema vaovao. Ny faniriana ao amin'ny mpiara-mianatra rehetra dia mangataya isan'andro isan'andro ny taritaran'ny fanahy masina hanampy antsika mba ahatonga antsika vonona ao amin'izany toerana izany satria ho ahy io
ho anao io. Manan'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona rehetra io. Isika rehetra no asaina hiditra ao anatin'izany. Ka dia ny tompony ombantsika rehetra tsirairay avy indray ka raha sitrapon'Andriamanitra dia hiaraka eto indray tsika amin'ny telo volana manaraka. Fahamarana antsika azy fara ity mpamaranana dia le andinina tao tadidiana. Nafinaritra atao mba manasanareo mba hiaraka hanokatra amiko amin'ny Eksodosy. Eksodosy toko faha-efapolo. Eksodosy toko faha-efapolo ka ny andininy faha-efatra amby telopolo dia ny andininy faha-valo amby telopolo. Ino amarana antsika ny telo volana niarana tamin'ny bokin'ny Eksodosy. Sao ny vaky ny teny amin'an'i Jesosy. Ary ny rahona nanarona ny tranon'ilay fiaonana ary ny voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Iriko indrindra mba ho feno ny voninahitr'Andriamanitra, ho feno ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainana tsirairay. Amen. Ny andininy faha-valo amby telopolo dia hozy hoe fa ny rahon'i Jehovah dia teo ambonin'ny tabernakely no ny andro, ary nisy afo teo aminy no ny alina, teo imason'ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra. Mahafinaritra ny famaranana ny bokin'ny Eksodosy fa manome toky anao fa eo mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka na amin'ny mora, na amin'ny sarotra, amin'ny toe-javatra rehetra mahazo antsika ny fiainantsika dia manatrika antsika Andriamanitra, hanome antsika ny andro rahona izy noho ny andro, ary hanome antsika ny andro afo izy noho ny alina. Ny tompony ombanao ary ny fiadanany tsy hasarany aminao mandrakariva. Andeha hiaraka hivavaka isika ho famarana antsika izao fotoana izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay no ny telo volana nomenao anay ka ny anaranay ny bokin'ny Eksodosy. Nafahafantaranay ihany koa ny fitantananao, ny fomba famonjenao, ny fitiavanao tsy tafetra, izay tsy miova na dia atao hoe matetika ary izahay no mania sisy mihodina taminao. Misaotra Andriamanitra fa tsy niankehitriny ihany no mbola anehoanao izany fitiavana izany, fa no mbola mandritry ny ho avy ihany koa aza. Dia efa manomana izany sahady ianao ho anay ka tonga ny tsirairay avy reto honina ao amin'ilay Jerosalema vaovao, ilay tabernakely vaovao izay tsy misy fahafatesana, tsy misy ranomaso, tsy misy fanahintainana intsony. Eo am-piandrasana an'izany Andriamanitra dia rakofo mandrakariva ny voninahitra ao ny toerana misy anay avy, ary ao ka ho tsapana isanandro isanandro ny fanatrehanao. Dia mitahihana tsirairay avy, mitahiry reto mpiara-mianatra rehetrarehetra reto, ao ka ho ampy aminay ny fahasoavanao. Ny vavaka tononona sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.